Au cœur de la côte ouest de Madagascar, Morondava se dévoile comme un trésor préservé, une perle rare où l'authenticité de la culture malgache se mêle à la beauté naturelle du paysage. Embarquez pour un voyage au-delà des sentiers battus, où chaque coin de rue révèle une nouvelle facette de cette ville enchanteresse. Explorez la beauté et la propreté qui caractérisent Morondava, une ville où la tradition et la modernité cohabitent harmonieusement. Tonga soa aty amin'ny tanànan'i Morondava anisan'ny zavatra mila atao koa ny mitety ny ville dia zavatra nahagaganay lasa madio be aty niova be tsara be ny lalana tsy be lavaka be ohatry ny any Antananarivo. Zany mihitsy za zao mbola kely eto amin'izany aloha misy anay eto amin'ny aéroport eto amin'ny rond-point makany amin'ny aéroport dia hitanareo amin'izao ny lalana zany tonga dia manitsy madio be clean dia madio be. Za tamin'ny taty farany tena mbola kely mety mbola kely nitovitovy ny Tiffany angambany dia nahita fiovana ngeza be mihitsy ato amin'ny Morondava satria lasa vivant be ilay tanàna. Dia zavatra remarqué koa ny sécurité aty tsara be satria tsisy an'ilay mpanendaka ohatran'ilay petite vitesse reny dia du coup en sécurité be nao feno tuk-tuk feno cyclopousse feno bus dia milama be ny moyen de transport aty Morondava. Dia andao amin'izay atsika sao dia taran'izao. Aty andaka be no misy anay zao tanàna Morondava tanteraka. Arak'izao hitanareo zao ohatry ny hoe arkady madio be anisan'ny toerana madio indrindra moa zany aty Morondava. Ary ilay nitenena teo fa niova ny tanàna Morondava goudronné daholo tsisy lalan-tany intsony misy zany fa vitsy kely sisany dia ohatran'izao izy. Dia arak'izay tena hoe izay teneny maman Sara zay tena lasa mihakanto foana zany. Tsara be. Misy cocotier. Sécurité koa anisany tena manamarika anay amin'izao fotoan'izao satria milamina be ilay tanàna. Iny ale rehetrarehetra iny zao dia ohatran'ilay tahy ambadika tahy dia misy mivarotra jujube eny an-dalana eny d'ailleurs andeha hijery voan-dalana indray tsika zao eny etsiny. Ndao ary. Découvrez le charme pittoresque de son marché local, un melting pot de couleurs vives, d'odeurs exotiques et de talents artisanaux. Flânez dans les ruelles animées où l'histoire et la vie quotidienne se rencontrent, créant une atmosphère unique. Arak'izany zany rehefa mandeha manao vacances ohatr'izao dia tsy maintsy bazary be ny Morondava izay tsy maintsy hoe mba hatry zany hiantsenana ny fondalana izay mba hoentina mody amin'ny olona any an-tanàna. Andao antsika. Ohatran'izao zany rehefa aty anatin'ny tsena misy mivarotra voanina baobaba. Misy mivarotra poudre. Misy satroka ohatran'ny tonanay tony dia andao any. Aty rehefa mividy souvenir zany le cadeau souvenir reny. Salamo. Salama tompoko. Wow. Be dia be le izy. Ohatrina zao le. Ohatrina zao le voanina baobab ty. Arivo iny. D'accord. Ty mamamy. D'accord. Ohatran'ity zany le voanina baobab. Ty arivo. Sotra ohatrina kapoka voatsinefy. Tanjato. Ngeza ihany le tsena fandaontsika hitady jujube aloha zany hoe aiza ny misy ny mokinazy aty. Misy fanana bonbon coco dia misy an'ilay kikisana any? Ie. Dia ry mokinazy. Misy zao misy dia voamadilo dia misy koa ny asa lasarina any Masonga. Ie. Dia ny tantely moa zany mazava ho azy pura mihitsy. Mora be aty. Manga telo 5 000 ilay glady be reny tony amin'ny tokony. Tony zany mokinazy ohatrina ny toko ohatrina ronjato ny kapoka ny mokinazy
eto amin'ny tsena be any Majunga Morondava. Coucou. Ty hono roa arivo ny anankitelo. Dia atao misy kida. Kida botabota. Kida botabota. Misy masaka. Dimanjato sy telo arivo. Tonga dia le tokony daholo zany io. Sa mandeha. Izy aby ty zany dimanjato sy telo arivo. Ty foana, raiky foana. Ah, d'accord, ok. Kory aby. Salama e. Tondra e, trondro maina inona Dia ty le crevette nanaovantsika roa mazava royal. Tadida là. ty. Dia zay ny amarantsika visite ny bazary tato amin'ny taty Morondava. Bazary be Morondava. Dia zao indray tsika handeha haka farikely eny amin'ny statue ny mampiavaka ny eto Morondava. Ho eny akaiky ny mairie eny angambany. Ie. Dia zay andao atsika. Eto amin'ny ty toerana ty ndray tsika zao misy ny représentative na fresque anankiray misy any Morondava. Morondava moa zany dia misy an'ilay baobab, allée des baobab. Dia tena ville dynamique be ihany koa izy, zay no fanehoana amin'ity sary ity. Dia eto tsy maintsy mandalo eto rehefa mba maka sary eto Morondava, rehefa tonga eto Morondava mahita an'ity hoe 619 ty ny anarany. Dia zao ny aty 619. La plage de Morondava offre un sanctuaire de sérénité, un lieu où le sable doré s'étend à perte de vue. Bercé par le murmure apaisant des vagues. C'est l'endroit idéal pour une pause détente et s'immerger dans la tranquillité de la vie insulaire. Eto Morondava zany dia lalana makany amin'ny plage Nosy kely tsika zao hijery an'izany. C'est tout blanc. Dia misy transat be da be amin'ny sisiny rehetra rehetra iny. Dia andeha kely hoe zany tsika. Jerentsika ohatra ny ahoana le izy. Misy bateau blanc be ohatra hoe dia voakarakara maso be ty fa fotsy be. Satria mila manao lunettes de soleil. Dia ry apita ry ny ranomasina any papa. Oui, mbola vao marevasy izy zany raha fahitako azy zao. Izy ty rehefa hitantsika zany ny ranomasina tena mbola miseretire lavitra be mihitsy fa tonga hatrary moa izy rehefa tonga ny marée haute dia afaka mandeha tongotra makeny amin'ilay ohatran'ny nosy kely ry zany. Oui. Amin'ny andro atoandro tsy jusqu'à fin après-midi eo koa. Ie, dia miverina aingana rehefa sao dia taraiky anaty rano. Dia anaty rano daholo rehefa any. Aux premières lueurs du jour, partagez l'émotion des pêcheurs locaux, dont les pirogues glissent silencieusement sur les eaux calmes. C'est un spectacle authentique qui capture l'aube dans les filets des pêcheurs, offrant un aperçu privilégié de la vie quotidienne à Morondava. Lorsque le soleil décline à l'horizon, l'allée des baobabs se transforme en un tableau magique. Ces majestueux géants, témoins silencieux du temps qui passe, se dressent fièrement contre un ciel embrasé. C'est un spectacle éblouissant, une invitation à contempler la beauté intemporelle de la nature. Tonga soa aty amin'ny allée des baobabs. Incontournable raha mbola eto Morondava zany ianao tsy nandalo taty dia ohatran'ny statue Morondava ihany. Dia ity tazomy Tiffany ity ny fruit de baobab. Dia izy ity zany ngeza be andramo any ndao andramana aloha ty. Ty ny fruit de baobab. Maro kivokivo ohatrany vao madiny. Dia ny baobab moa dia anisan'ny hazo endémique ety Morondava Madagascar. Dia misy au racine arbre renversé no antsoina azy na satria ohatrany hoe racine le eny ambony. Dia tsy hitanareo ty zao anisan'ny baobab hoe kely. Dia avy eo izy rehefa ngeza dia ohatran'ny reny ngeza be hitanareo reny. Dia tsara be reto aty
Tsy dia tena hoe lavitra be amin'ny style Morondava le izy. Maneho tokoa ny hakanton'ny Madagasikara moa zany ny zavatra ohatry tony dia sady protégé ty izy. Tsara be. Ohatran'ny hoe kely blitika kely zany zay eo akaikin'ilay baobab. En fait, les Italiens, tena mahafinaritra aty amin'ny allée de baobab rehefa midina masoandro, le coucher de soleil dia etsy aloha ary amin'ilay alohan'ny aléantsika eto makeny daholo ny olona maka sary manao contre lumière an'ilay coucher de soleil contre jour le coucher de soleil dia amin'izay mahita an'ilay silhouetten'ilay baobab dia impressionnant be mihitsy ilay izy anatin'ny résultat-na sary sy ny résultat-na vidéo. Donc mila mitondra appareil tsara zany. Tsara be, izay mihitsy. Eny efa voaka foana moa iny na voaka foana iny ka voaka iny fa en fait les baobab zany tena ilaina. Sady le impression les scènes le impressionnant les scènes iny no tena zavatra lehibe indrindra dia tsika zany tena nana chance be tonga aty amin'ny allée de baobab amin'izao ora izao ahafahantsika mba sitraka an'izay jereo ny moment ngery azy ry tena ngeda be mihitsy an'ilay baobab anankiray ry. Ohatry ny l'envers le izy dia mifankandraina ny ambony. Izay mihitsiny. Dia mipetaka andraina ny ambany. Tonga aty amin'ny CEM tsika centre écotouristique de Morondava atondray ny séjour-tsika manaraka. Tsara be feno verture. Ouais. Feno allée ohatry ny allée ana cocotier. Oui. Mahafinaritra be feno. Ina moa zany plante. Sady bien aménagé le toerana. Dia marihana fa aty natao atsika somary famille tsy dia tena mankitahira grands hôtels zany. Ny fahefana be ie. Dia voatourné anareo hoe ohatry ny ahoana indray ny ato fa zay zany zao vao tonga mihitsy. Zoky andrasy maman. Dia misy bien sûr misy hébergement misy restauration tout ce que oui besoin zany amin'ny resaka hôtel misy centre de loisir. Sady mora ny anazy ny hôtel l'hébergement 40 000 ariary par chambre. Dia ny lit supplémentaire 10 000 ariary dia andaontsika ary. Salama toko, bonjour, salama, merci beaucoup. Espace mena masoandro ny anarana faly mahafantatra. D'accord, ok, tsara be ny accueil. Wow. Dia mahazo cocktail daholo zany. Salama, bonjour. Tiany lolo dia asitsika trina kely sokisandry. Bon appétit les loulous. Mafana be aty aminareo ty? Wow, tsara be. Misy citron kely le izy tsara be. Atony tsara siramamy. Merci beaucoup amin'ny accueil fa mahafinaritra. Bébé, tu rédigis les numéros de chambre, c'est en forme de poisson. Tu as vu, Souk? Oui. C'est beau, hein? C'est pas nous de poisson. C'est quoi? En tout cas mety be le izy raha ohatra ny famille maromaro zany. Ho ana fianakaviana sambatra. 40 000 ariary ny tarifan'ny chambre. Zay le izy papa. Tamin'izay nanao réservation. Tsara foana moa zany manao réservation. Dia misy lit double anankiefatra ato 5.000 ny isan'ny chambre. Dia ny lit twin ny ambiny. Dia raha manampy lit supplémentaire ianao dia manampy 10 000 ariary. 10 000 ariary lit supplémentaire. Ohatra zany zay hoe hitondra ny tianao sy anita. Dia nareo manana nono za manana chauffeur zay. Chambre numéro 2 ny misy anay. Dia rehefa avy nahita an'ilay chambre zay dia ny anay moa zany aty amin'ny olona ohatra ny somary misy salon kely zay. Dia zavatra anisan'ny nanamarika anahy tao anatin'ity anankiray ty misy an'ity rideau ty. Rideau vita sûrement vita zareo tato amin'ny centre ihany izy hoe carré-na hazo dia misy fil. Ianao zany raha ohatra hoe misy olona miditra dia henonao tsara mihitsy ny zany fa misy olona hiditra ato amin'ny salon anay. Dia ato misy chaîne de production maromaro, misy atelier de production maromaro izay ho détaillé-nay anareo fa fanamarihana moa zany hoe ity centre ity dia manana à but lucratif ihany koa. Manampy ny olona sahirana, manampy ny olona sembana, dia manampy ny olona défavorisé amin'ny fiarahamonina zany zareo. Dia ireny no tena
anaovany réinsertion professionnelle. Satria moa zany ny olona rehetra manana droit hanana asa daholo a dia izay mihitsy ny avantage-ny atao amin'ny CFPM zareo no miasa an'zareo zany dia asesitsika zany fa feno centre ato ambahoe centre de formation ato dia feno atelier be da be ana formation ato. Dia ho jerentsika izay zavatra izay lasitsika ary ato zany ny atelier an'zareo be dia be ny atelier ato misy hatramin'ny hoe manao broderie, manao poketra, manao romanger, manjaitra dia misy karazan'olona catégorisé hafa mihitsiny no miasa ato ho fanampiana zareo dia andao ary tsika araky ny hitanareo zao zany tena hoe tsara tarehy be mihitsy le toerana mba misy infrastructure bien concis misy fitaratra afaka manao visite mahafinaritra be. Ato indray ny atelier anankiray izay fanaovana rary vita amin'ny rofia, manao poketra zareo manao panier arakaraky ny commande voarainy ato amin'ny centre de formation professionnelle zany no hitraiteny zareo ny commande ny olona. Hiditra ato amin'ny coupe couture indray tsika ato ny atelier fanaovana coupe couture. Salama daholo eo, salama, inona ny vaovao? Wow, ye faly mahita anareo mandray commande zany zareo dia manao confection na zavatra ampiasain'ny groupe rehetrarehetra. Inona mampianatra olona avy any ivelany zareo amin'ny centre de formation satria manana traikefa manokana amin'izany fanaovana zaitra zany. Name ohatra anazy zao ty tovolahy ty zao robe an'ankizy kely tsara tarehy be, tena tsara tarehy. Dia afrina zao seny anaovana nytony zao ohatra. Tapakandro? D'accord, ok. Wow. Ty zao misy chemise tsara tarehy kely tonga aty amin'ny atelier fahaefatra tsika zao ato amin'ny atelier fandrariana aty amin'ny centre CFPM dia ato amin'ny mandrary zany zareo. Salama daholo eo. Salama. Ato zany ny fandrariana hitanareo amin'izao raha tokony izy tokony manalakapa rehefa miditra ato dia araka vitanareo zao tena mandany fotoana tokoa ny mandady dia misy atelier de transformation le izy araka manome antony manao arina manao arina kely manao ohatrohatry tony zany ny zava-bitany zareo ato dia reny no amidy avy eo. Misy ihany koa ny poketra kely kitapo kely. Ato indray tsika atelier hafa indray ny diratsika zareo daholo eo. Salama. Iyo. Arak'izao hitantsika zao manao robe arrangé zareo dia misy étape maromaro anaovana anazy. Ity zao mbola tsy vita popa mbola tsisy étiquette iny zany zao fa ohatran'izao izy ny finalité dia ity zao robe arrangé carambole zay zany ny parfum iny. Misy ihany koa ny robe arrangé ato zany zao robe arrangé ana litchi dia ohatrohatry zao ny mise en condition. Ty zany zao mbola en cours de finalisation fa mbola asiana étiquette. Ty misy fisa ozy izy Tiffany nenazy zareo fisa sous vide zany hoe itsy hitanareo itsy zao izy mbola mise en sac zareo dia avy eo lasa sous vide dia tsy miova mihitsy ny tsirony tsoatran'ilay fitsalasa maina kely miaritra be kokoa. Dia manaraka norme moa zany izy mazava ho azy anaty packaging ankoatran'izay oui ankoatran'izay misy ny fruits séchés. Ty zao ohatrany hoe apalbe comme jack dia ohatran'izao reto miel an'zareo zao indray moa zany zao lamaody sady industriel artisanal li izy no tsy zao miel ny tsingy avy any amin'ny tsingy de Bemara. Tonga atao amin'ny atelier indray tsika mpanao sculpture na bois tableau mihitsy moa zany no tena ataon'zareo amina bois dia ato zao misy namana ato spécialiste resaka aloalo. En totalité izy mahavita anankiray ohatra ity miaraka amin'ny dessin eo amin'ny 2 jours successifs 2 jours dia voaka hatramin'ny farany efa madio le izy fa ty moa zany un jour zao nanaovany an'ity. Ato zao tsika manana sary sikotra anankiray vita amin'ny nato
Zany hoe hazo vato zany tena tia zany ny hazo mafy indrindra arak'izao hitantsika izao. Dia tia anankiray ity indray tableau dia vita amin'ny soaravo. Tony moa zany soaravo daholo famille palissandre. Dia ohatran'izao reto ilay izy rehefa manao ilay sary sikotra izy, zany hoe tena ankafiziny mihitsy ilay izy dia andaniany fotoana ela satria eo ambonin'ilay dessin izy manao anazy tsy kelikely dia rehefa vita afaka 2 semaines eo zany izy dia izay izy vao vita ohatran'ity anankiray hitantsika eto amin'ity sary ity. Aty indray tsika zao tena misy mahita an'izany hoe atelier ana mpanao lambalandy en live mihitsy atao amin'ny CFPM aty Amondava. Dia ho jerentsika ilay izy jereo miaraka amin'ny maman Sara eto dia tia aloha zany ny ankiziko vaovao. Ny faritra Menabe moa zany no tena premier producteur na resaka lakana sy ny resaka botry satria eny amin'ny Beloa-sur-Mer no misy an'izany. Dia araka anareo an'izany ilay izy zany tena hoe Avaty daholo ireny no mivoaka zany. Avaty Menabe, Morondava, Beloa-sur-Mer. Dia tena hitanareo le côté artistique an'ilay izy satria tena ity moa zany juste un modèle de montage fa tsara tarehy be daholo ilay izy Mais tu peux pas monter là. Voilà décoration fotsiny ity fa ohatrohatr'izao ilay izy. Version déshabillée. Ny vezo moa zany no tena mpanao an'izy ireny. Tondray ny resaka épices sy produits locaux. Ao anatin'izany to dia hitantsika eto izao ohatrany ny poivre misy ihany koa ny clou de girofle sa inona kedy? Poivre sauvage. Ay poivre sauvage hono. Dia poivre noir. Kana anzay makafy be rose rehetrarehetra mahita an'ity vidéo ity dia tony any amin'ny atelier de transformation zany natao dia atao zavao hoe peser amin'ny épices. Dia tia ny tsaramaso maina fotsy. Hitanareo zao tsaramaso maina zany ilay izy dia ilay izy zany amidiny zareo ilay izy dia misy alefa en exportation ihany koa. Misy zao izy ilay mbola tsy voalanja ohatran'izao dia aveo lanjainy zareo eto zany dia ataony en packaging. Dia atao koa ohatra misy karazana épices. Ay, dia ito koa anisan'ny spécificité an'zareo zany ny resaka poudrana épices cannelle, gingembre, misy poivre sauvage dia gingembre. Dia manao ny noix de cajou ihany koa zareo. Girofle Na mahabibo amin'ny fiantsoantsika azy. dia misy an'ity Noix de cajou. Anao dîner indray zany izay efa mianaka atao amin'ny espace mena masoandro. Dia tantaraiko anareo ny zavatra hohaniny androany. En entrée tsika manana velouté de légumes au fromage dia ny anankiray misy tartare de légumes. Le platsika amin'ity arivo ity indray poulet sauce malagasy dia crevette sauce coco dia ankoatran'izay misy ihany koa ny riz à l'oriental aux œufs durs avec œufs durs panés. Dia ato indray ny dessert marana anazy misy crêpe au chocolat dia ny anankiray duo de fruits caramélisés. Dia ndahoandrahona amin'izay rahantsika firy amin'ny nuit moa zany tsika zao papa Deuxième nuit tsika zao atao amin'ny espace mena masoandro. Dia anandrana amin'izay tsika dia tsy fanisy matio moa zany efa nangataka teo hoe te hinana be an'ilay dessert chocolat zareo dia inona nomboantsika anazy tia dessert chocolat tia ny enizoky dia tia ny anzandry. Dia papa tsika sy papa afaka manandrana ity. Ok. Ity zany ny crêpe chocolat. Malefaka be le crêpe. Farbe? Léger be. Mety. Dia dia manao amin'ny tanana loloa. Tsara. Azo vitanao zao tsara ilay izy.
Lanay, hein. Dia nandranandray Entrée zay zany a. entrée. Atombokantsika amin'ny velouté. Yes. Velouté de légumes au fromage. Arak'izao hitanareo zao mitsonika le fromage. Dia samy maka ny anjara velouté amin'izay sy papa. Assaisonné tsara be. Misy carotte a. Dia misy ovy a. Très En fait, izy ohatran'ilay potage tamintsika tamin'ny mbola kely ireny a. Fa misy fromage. Mampatsiaro ny en enfance, retour en enfance zany izy a. Dia tsara be Sady mikarakara léger be fromage. mihitsy. Sakafo hariva aloha ilay zany tena adéquat mihitsy satria Tsara be. misy légèreté tena ana nefa gourmand. Ohatrany hoe zany hoe ohatrany hoe caresse le sakafo. Tsara be, tsara be. Dia Dia tozatsika ina moa ty papa? Tartare de légumes. légumes. Nataony zareo tao anatina emporte-pièce ilay izy a. Dia misy oliva eo ivelany. Le tartare de légumes ohatrany hoe manana structure proche ny macédoine ihany ilay izy a. Tsara be ny cuisson Tsy dia an'ilay misy mayonnaise karaoty loatra. ny haricot vert dia ny ovy. Any tsy zavatra bledaka mihitsy fa maîtriser izy. Misy croquant zany dia misy atony tsara ny cuisson. Dia rehefa avy ny déguste entrée tsika dia hanao dégustation na plat amin'izay tsika izany zao. Ity ny plat tsika riz à l'oriental avec œuf pané. Dia ho andramantsika ilay izy a. Tsara be a. Ty le œuf pané Ny assaisonnement any a ohatrany tapapa le œuf misy pané. Ne touche pas d'abord le dégustation orientale. tapahantsika ilay izy mba hatodika ela ty papa. Ça, il y a du poivre. Il y a du poivre amony hena madio anatin'ilay izy. œuf pané ohatr'izao ilay œuf pané a. Tobiko anareo ohatr'izao. Dia Tsara be. Oriental misy goût karana ilay izy. Misy épice karana be dia be ao anatiny. Tsara be. dia Ty crevette sauce coco. Dia asiantsika citron kely ty aloha. Raha vao mahita citron zany dia tsy maintsy mandaraka kely ohatr'izao. dia miaraka amin'ny vary moa izy ity ny présentation. Andramantsika. Alaintsika ilay izy dia araraka eo ambonin'ilay vary dia asiana sauce coco eo amboniny dia maka lasary voatabia kely mahatonga zany ilay izy natao tato ambony Tena matsiro ty laoka anankiray ty a. Matsiro be le crevette a. Dia le saosiny a eny be le coco. Dia tsara ilay izy a. Moi, je ne sais pas. Rehefa hohanina amin'ny vary ilay izy tena tena tonga dia mahalany le vary coco. tsara. dia crevette tsy mafy sady tsy malemy fa eo anelany Tsara cuisson. Tsara ny cuisson le na crevette. koresh ty papa. Ok. Dia toizantsika indray a atao amin'ny poulet. Poulet sauce malagasy. Ty moa zany tonga dia fe anankiroa be akoho gasy anankiray dia misy sauce manodidina anazy Oui, izay marina tena fanamarihana kely a. Tena akoho gasy ilay izy fa tsy akoho vazaha. Zay ma samy hafa an'zareo atao amin'ny mena masoandro amin'ny grandes hôtels zany zareo tena nahandro gasy ny spécialitény. Le sauce tena le sauce vrai sauce an'le hitanareo le ohatra ny akoho sauce akoho nahandro gasy reny lehibe. Ahoana koa papa? Ka. Tsara be le akoho akoho gasy azy moa rehefa lehibe be izy dia misy tsakotsakoina kely any fa tsara be ny saosiny ny assaisonnement koa ça va be mihiny. Dia faranantsika amin'ity dessert ty du haut de fruits caramélisé mananasy sy tsy haiko ty na papay na manga fa andramantsika Tu veux Loulou? Zouk, tu veux ou pas? Tu veux goûter un peu? Ça. Ok, on t'a pas. Papay ity
Ohatrany hoe natao rôti zany le anana dia caramélisena le izy avy eo dia boucheko tonga dia sady anana no le anankiray fandramako aminareo dia bon appétit daholo. Tsara be. Misy an'le apportna marikivokivon'le le ananas dia misy le mangidy kely le caramel dia misy mamy tsara an'le fruit anankiray dia tena papay dia tena papay dia tena combiné amin'ilay be izy dia ohatran'ny somary flambé na izy fa mba hitsino romba kely subtil. Dia c'est zay ny dégustation anay dia raha ianareo rehetra azo tomana daholo. Bisous. Mourndave, avec ses trésors cachés et ses paysages envoûtants, vous ouvre les portes d'une aventure immersive. Venez découvrir une destination où la richesse culturelle, la chaleur humaine et la splendeur naturelle convergent pour créer des souvenirs qui durent toute une vie. Mourndave vous attend, prête à vous accueillir dans son monde unique et captivant.